manoloana ny zava-misy androany a zay mitoy ihany ny fandratrana ny mpiray-tanindrazana amintsika zay manao hevitra mpilaminana dia manameloka tanteraka an'izany zay collectif des candidats. Hitatsika fa fandratrana tsy ampiheverina ny seho androany, lazaina foana fa tsy ara-dalàna ny faneho-kevitra zay ataonay dia tiana iny manindry ary resaka mivantana amin'ny Andriamatoa préfet an'Antananarivo. Tsy fantatra ianao monsieur le préfet raha namaky lalam-panorenana, fa mazava ny voalaza amin'ny lalam-panorenana fa malalaka ny faneho-kevitra ampilaminana, ka miangavy ianao mba hamaky lalàna ary indrindraindrindra atsaharo ny fampiasa-kery mivoaka malagasy. Maro ireo naratra androany ary hitantsika mibaribary teo fa tena nampiasana hery mivantana ireo olona zay tsy nanao fa tsy naneho hevitra madio teo amin'ny kianjany Barea. Nanatrika teo zay candidat ary mampalahelo mahita ny zavatra toy ireny, ka manao antsoavo aminareo mpitandro ny filaminana ihany koa. Aoka zay ny fanarahanareo baiko tsy ara-dalàna, indrindrandrindra avy amina lehibe anareo tsy ara-dalàna. Ary ny tao amin'ny fisaranavo malalam-panorenana dia efa nisy sanjoro reny ny laza fa illégal ny nanendrena nireo lehibe anareo reo na i Tsay Christian na Richard Ravalomanana, ka dia miangavy anareo mba hiverina amin'ny tena tany-tan-dalàna satria zay no ampilamina nyity fireneny ity. Zay ny fangatahanay atao amin'ny collectif des candidats, ary atsaharo ny fandratrana mpiray-tanindrazana noho ny fanaovana botolo amina fifidianana zay fantaritsika fa tsy hitondra filaminana eto amin'ny firenena. Porofon'izany le niseho androany reny, voahitsakitsaka ny zoany solombavambahoaka ary manameloka tanteraka ihany koa zay ny fisamborana ny solombavambahoaka ny boribory-tany fahadimy député fetra, samborina amin'ny fomba feno abibiana. Tsy mendrika atsika zany ary tsy mendrika anytanindrazatsika fanaovana tsinitsinina olom-boafidy toy ireny. Mila mitandrina inareo mpitandro ny filaminana satria reny olom-boafidy reny voafidim-bahoaka ireny ny tombony fahefana, ary ianareo dia mpanatanteraka zay baiko avy amin'ny mpanatanteraka na hatra amin'ny olom-boafidy. Ka dia aoka mba hatsahatra marina androandrio ny resaka fampiasan-kery amin'ny voaka malagasy. Eto dia maneho ny firariana fahasalamana aingana ho an'ireo namana rehetrarehetra naratra zay amin'ny anaran'ny collectif des candidats. Ny tolona tsy maintsy tohizantsika satria mbola averimberina ihany, tolona ho an'ny tanindrazana ho an'ny firenentsika no atrehana androany, fa tsy sanatria akoriny fitiavana teo aneho hevitra fotsiny, satria samy matsapitsika eran'ny Madagasikara fa tafiditra ao anatin'ny krizy sy ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Mankahery ihany koa andreo ray aman-dreny taritin'ny filohan'ny antenimera-pirenena zay niona taminay androany ny anohy ny ezaka mba hitadiavam-bahaolana ho an'ity tanindrazana iombonana ity, ary aoka tsy ho ataon'ny olombitsy ho takalinaina ny fiainan'ny voaka malagasy. Ka dia mankahery antsika rehetra mitoy ny tolona any kianja indray tsika ny fakahita rahampitso.